faly miarahaba asika rehetra mpanaraka tsy tapaka ngotota gasy ny tenako androany isika de toy ny mazatra trano moa dia ndeha hanao famtinam-baovao ka ireto tebaka manaraka ireto no lazaina amintsika amin'izany ambangovagny famtinam-baovao izany. Ao anatin'izay famtinam-baovao zay dia nanao fanambarana andriamatoa filoam-pirenena teo aloha RAJAONARIMAMPIHANINA nilaza moa izy tamin'izany fa samy tompona andraikitra feno amin'ny hoavin'ny Madagasikara sy ny taranaka avokoa na izaho na ianao ho izy hatrany. De mbola fanambarana nataony andriamatoa RAJAONARIMAMPIHANINA ihany dia maro ireo tranganaretina izay mahazo olona amin'izao fotoana izao eo ny fisiany arety maso mifindra conjonctivité bactérienne eo ihany koa ny aretina izay mahazo zaza marobe. Tsy adino ihany koa ny arahaba anireo manamboninahitry ny 10 alindahy rehetra tamin'ny 12 janoary iny ary mbola nilaza koa izy tamin'izany fa raha tena vonina ampandroso marina ny firenena isika dia mila vonina hanaja ny lalàna ho izy. Ny fiainana ara-sosialy ny vahoaka no tondrefo voalohany indrindra hitarafa na ny fampandrosoana eo amin'ny firenena iray ho izy hatrany ary mbola nitsindriny ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay tena hita fa ny hamafy tato ato izay. Fa milohan'izay rehetra zay dia azadino manao commentaire ambanin'ity videontsika ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra eny hanaovantsika video manaraka eo. Azadino ihany koa milike ny videontsika ary azadino torak'izany hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tongataota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Araky ny fahitantsika matetika moa dia isan'ny filoam-pirenena izay somary niavaka kely raha andriamatoa RAJAONARIMAMPIHANINA izay isan'ny yahin'ny sosialim-bahoaka ny trany fitondrany indrindra fa teo amin'ny fiakaran'ny vidim-bokatra sy ny fanondranana tamin'izany fotoana izany ka tsy adinina andriamatoa filoha teo aloha RAJAONARIMAMPIHANINA mihitsiny ny fitiavany an-tanindrazany sy ny malagasy satria nilaza moa izy tamin'izany fa samy tompona andraikitra feno amin'ny hoavin'ny Madagasikara sy ny taranaka koa izaho sy ianao izy. Inona ny anjara briky azonao entina ho an'ny tanindrazanao? Inona ny anjara andraikitra azonao raisina ho an'ny tanindrazanao? Fotoana izao sahia mijoro ho an'ny fahamarinana ary manohitra ny tsy ara-drariny ho izy. Aoka tsy ho izaho na ianao no humpiraitsy kombakomba amin'ny famotehana ny hoavin'ny firenena sy ny taranaka ho izy hatrany. Mila miova isika vao afaka manova zavatra. Nitsindriny tamin'izany ihany koa fa maro ny tranganaretina mahazo ny olona maro amin'izao fotoana izao. Eo ny fisiany arety maso mifindra izany hoe conjonctivité bactérienne, eo ihany koa ny aretina maro izay mahazo ny zaza marobe amin'izao fotoana izao. Mampahery anareo mpitsabo sy mpiasa ny fahasalamana rehetra ny tenako amin'ny asa izay isahaninareo. Manentana ny olom-pirenena tsirairay ihany koa mba hanaraka tsara ireo fepetra sy toromarika samihafa izay omena mba hisorohana amin'ny fiparitahany izany aretina izany. Betsaka ny olana eo amin'ny sehatry ny fitsaboana eto Madagasikara raha tsy hilaza hafa-tsy ny tsy fampiany fitaovana entina amin'ireo toeram-pitsaboana maro manerana ny nosy aho. Eo ihany koa ny tsy fampiana entimanana eo amin'ireo marary sy ny fianakaviana izay zary lasa sakana amin'ny fisitrahana fitsaboana izay zary lasa sakana amin'ny fisitrahana fitsaboana araky ny tokony ho izy. Zo fototra anana isambatan'olona ny fisitrahana fitsaboana mendrika sy ara-drariny ka rariny raha apetrako isan'ireo laharam-pahamehana ny fanatsarana ny sehatry ny fitsaboana sy ny fahasalamana eto Madagasikara ary afaka hisitraka izany zo fototra izany avokoa ny voaka malagasy rehetra. Araky izany ara dia mirary fahasitranana ho an'ireo tojo sy fahasalamana amin'izao fotoana izao ny tenako izy hatrany. Tsy adinony ihany koa ny arahaba anireo manamboninahitry ny 10 alindahy malagasy rehetra nahatratra ny andro ny 12 janoary izay andro miavaka sy manandanja ho an'izy ireo. Ho an'ny tanindrazana izay no tarigetra hijoroanareo koa mahereza ary mahefabe amin'ny asa fanompona firenena ho izy hatrany. Raha tena vonina ny hampandroso marina ny firenena isika dia mila vonina hanaja ny lalàna ho izy. Raha mbola misy ny fanitsikisahana andraikitra sy fisandohana andraikitra, raha mbola manjaka ihany koa ny fanamparam-pahefana, raha mbola misy olona na iza mametraka ny tenany ho ambonin'ny lalàna ary raha mbola misy ireo tokony atao ho fitaratra amin'ny fanarahan-dalàna no tsy manaja ny lalàna dia mbola tena lavitrezaka ilay fampandrosoana marina andrasan'ny vahoaka malagasy ho izy. Ny fiainana ara-sosialy ny vahoaka no tondrondrefo voalohany indrindra hitarafana ny fampandrosoana eo amin'ny firenena anankiray. Raha mbola tsy apetraka ho laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka, fanatsarana ny fari-piainana ifanaraka amin'ny sondrom-bidim-piainana ankehitriny, famoronana asa fiarina mahavelona sy maharitra dia mbola hanjaka foana ny fahantrana lalina ary hisongadina hatrany ny tsy fitoviana ara-sosialy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Tsy fizarazarana sombin'ny mofo tsy mahavita taona lava izao no hanatsarana sy hampandrosoana ny sosialim-bahoaka fa ilaina ny fametrahana volana maharitra amin'ireo olana fototra izay tena mampahoro ny vahoaka isanandro.
toy ny herinaratra, rano, tsy fisianasa, fiakaran'ny vidim-piainana, tsy fandriampahalemana. Tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka ho izy hatrany. Ary namarana ny azy dia mampivarahontsana ny mahita sy mandre ireo trangana tsy fandriampahalemana izay tena manjaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Saika ho isan'andro handrenesana fa nisy ny vonolona amin'ny fomba fiaino habibiana, fifanafihan-dahalo sy jolahy, vakitrano, fanendahana ary ny fanolanana zatsy ampitaona. Isan'ny antony mampirongatra ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fampiano famoronana asa fiariana maharitra ka mahatonga ny sasany mivarilavo amin'ny asa ratsy. Eo ihany koa ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona mahery vaika, ny fampiharana ny lalàna sy ny sazy amin'ireo olon-dratsy izay goragora matetika satria misy amin'ireo olon-dratsy no voasambotra saingy tsy ela akory dia tafavoaka ny fonja ka mamerina ny asa ratsy ny yandy. Ataontsika ahoana no hiresahana fampandrosoana maharitra kanefa tebiteby sy tahotra lava no hiainan'ny vahoaka. Fiarahamonina feno habibiana no hiainana ka izany no mahatonga an'izao firenentsika mikorosofahana izao hoy hatrany Andriamatoa filoha teo aloha HERY raha nilaza ambangovangony ny heviny tao amin'ny pejiny. Ka izay zay tompoko lasy tompoko vavy ny amaranako an'ity vidéo ntsika ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ny revitreretrena arovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiken'ny vidéo ntsika ary manasitsika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tong matavata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka de mirary soa. Simio, o meka me mito, sasa miano tin, falovia no zautia, vama heri vitia, vanga, atulu chono, tanigesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Samia lati giza utianye
aza miagnatsiny